Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isatrano telo sy roa arivo. Luchanao ni fampalalam-baovao. Miareratra ny tsy fahamatora ny fanjakana amin'ny fandraisana ireo fanapahan-kevitra goavana eto amin'ny firenena. Ahitana izany avokoa ny fitantanana ireo CHS sy CAP-arina iankina ny toe-karena toy ny lavanilina. Raha ny lalàna laharana 520 tsipika oatra 9 ny 7 desambra 7 milaza ny fanalalahana ny tsena no nahanatsara ny CAP-arina sy ny vidiny hatr'izay. Nanakorotana ny CAP-arina lavanilina avokoa ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana, nanomboka tany amin'ny fankatoavana ny fametrahana ny CNV ny 12 ny volana Jona taona 2024 sy ny famerana ny vidiny farany ambany. Notanterana androany tany Maintirano renivohitry ny faritry melaka ny fiorinana Raina Adevitra niarana tamin'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriany Anarivelo, ny birao ny MMM ny fotony ary ireo olom-pirenena liana amin'ny fitsinjaram-pahefana entina hampandrosoana ny firenena. Taona izay nampitandreman'ity filoha ny antoko ity ireo olom-boatendry manao fanaparam-pahefana. Ny aina fahatapahan-jiro lava reny ireo mponina teto andrenivohitra sy ny manodidina nandritra ny herinandro lasa teo. Iamafy izany fahatapahan-jiro izany ho an'ireo faritra maro manerana ny Madagasikara raha ireo filazana fahatapahan-jiro hita. Anton'izay ny fahatarana amin'ny famatsiana solika any amin'ireo tombom-pamokarana herinaratra maro. Iato ny fifamoivoizana ro tapaka ny lalana ho an'ny rahampitso alahady etsy amin'ny arabe ny fahaleovantena Analakely mandritra ny fampisehoana arabe izay tafiditra anatin'ny famaranana ny 20 taona ny tarika ambondrina raha ny nambarany avy ao anivo ny kaomina Antananarivo renivohitra. Misy 700 ireo mpitandro ny filaminana hetsika mandritra ny fampisehoana ary isy ny fandaminana mikasika ny ahafahan'ny fiara mivezivezy manodidina ny arabe ny fahaleovantena. Any ivelany, andin-dalàna misa enina tao anatin'ilay fanavaozana ny fisotrondronono izay nampikorotana sy nidinan'ireo vahoaka Frantsay an-dalambe andro maro izay no nosivan'ireo mpikambana eo anivo ny filan-kevitry ny lalam-panorenana omaly. Miantso ny mpiasa rehetra hanao fihetsiketsehana manoloana io indray ny syndika rehetra amin'ny voalohany volana May ho avy izao. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Sabotsy 20 ny volana aprily taona 2024 falitafahoana aminao indray tomboky lasy tomboky vavy ao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary ampitiavana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia miariary hatrany ny tsy fahamatora ny fanjakana amin'ny fandraisana ireo fanapahan-kevitra goavana eto amin'ny firenena. Ahitana izany avokoa ny fitantanana ireo CHS sy CAP-arina iankina ny toe-karena toy ny lavanilina. Raha ny lalàna laharana 7 tsipika aotra 9 ny 7 ny volana desambra taona 7 milaza ny fanalalahana ny tsena no nanatsara ny CAP-arina sy ny vidiny hatr'izay. Nanakorotana ny CAP-arina lavanilina avokoa ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana nanomboka tamin'ny fankatoavana ny fametrahana ny CNV ny 12 ny volana Jona taona 2024 sy ny famerana ny vidiny farany ambany. Yves Richard. Mandroso mihemitra ny fandraisan'ny fanjakana ireo fanapahan-kevitra goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny azo hitarafan'izany ny fitantanana ny CAP-arina lavanilina. Taorian'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana hiditra tao anatin'ny sehatra lavanilina tamin'ny fananganana ny CNV. Ny 12 Jona 2024 no nanomboka ny fameram-bidiny lavanilina ary tsy nitsahatra nidina sy ny korotana ny tsena ho an'ireo matianina. Mbola namafisin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 3 Aogositra 2024 mitazana ny vidiny lavanilina maitso $5,700 ny kilao ary $500 ny masaka eo amin'ny tsena iraisan'ny pirenena ihany koa izany. Tsy nitsahatra ny tarainy ireo mpandraharaha ary ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe toy ny tao Sambava sy Mananaravaratra. Raha nanao antsoavy ny ampiarana lalàna 7 amby 10 tsipika oatra 9
Ny 7 Desambra 7 milaza ny fahalalana an-tsena ny SOS Vanito Sava sy ny Sevam izay vondronan'ireo mpanondrana lavanilina manerina nosy. Mbola niziriziry tamin'ny heviny ny fanjakana tamin'ny alalan'ny minisitry ny varotra ny 7 Martsa fa ny fameram-bidiny vahaolana anarenana ny CAP-arina. Roa herinandro taorian'izay ny 13 Aprily laza ny filohan'ny pirenena fa nandray andraikitra sy tondra vahaolana ka analalaka ny sehatra lavanilina tany Sava. Fanapakevitra izay mifanohitra amin'ny fipetra ny raisin'ny fitondrana nanomboka tamin'ny taona 2012 izay azo adika ho fanapakevitra sadasada sy fakana fomba hoaka amin'izao akatoko ny fividianan'izao. Antony, tsy voaresaka ny CNV na ny Conseil National de Lavanie natsanga ny fitondrana ankehitriny tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana ny raisana ministera miisa 10 ny 18 Jona 2012 ary notakin'ireo mpisehatra ny fanafoana anazy. Horavana ihany koa ve zany ny CNV izay napetraky ny fanjakana ary antony fikorontanany CAP-arina lavanilina amin'izao fotoana izao. Ndian'ny filoha tany an-toerana izay nanomezana toromarika ny fitsarana ihany koa amin'tsoran'ireo roalahy nanao herisetra tamina mpitondra bajaja nanao akanjo volomboasary ka mampametra-panontaniana ny asina sy ny fahaleovantena ny fitsarana eo anatrihan'izay. Hatrany amin'ny sehatry ny arena kibony tany miariary ny tsy famatorany fanapakevitra. Raha ny 5 Septambra 2012 no nivoaka ny fepetra milaza ny tsy fahafahana manondrana volamena hoenty mifeno fanondranana ntsokosoko izay tafiakatra hatramin'ny 15 taonina ho an'ny taona 2012 raha ny fanadihadiana tany Dubai ary nitarika fatiantoka hatramin'ny 570 tapitrisa dolara Amerikanina. Naverina milona ny fanondranana 3 taona latsaka teo aoriana araka ny filakevitry ny minisitra ny 3 Martsa 2012. Ny fifehezana ny fanondrana ntsokosoko izay tsy nahita mpivoarana ary ny aratsy hatrany raha ny taona 2012 hatramin'ny 2012. Profon'izany ny volamena 7 kilao sarina tany Afrika Atsimo ny volana Desambra 2012. Ny 7 kilao nokasaina entina tany Dubai, sarina tany Moroni 7 Desambra 2012. Ny 7 kilao tao amin'ny vata fitahirizana mihidiny ministera ny arena kibony tany nanjavona araka amin'ny fampafantarana ny 14 Jona 2012 ary farany 7 kilao sarina tao amin'ny seranam-piaramanidiny vato ny 15 Aogositra 2012 saingy izao navelana lalaka ny sehatra rehefa nofehezana noho izay firongatry ny fanondranana antsokosoko izay. Ireo rehetra ireo no mampiseho fa manakorotana ny fandaminan'ireo sehatra CAP-arina inkinan'ny toe-karena sy ny raharaham-pirenena kabeny ny fanjakana na ny lavanilina na ny arena kibony tany. Tsy sarotra ny nandamina ary tsy tonga tamin'izao ny fahavoazana raha ny aino ny etahitan'ireo mpisehatra eny fotony ary nanaraka ny rafitra sy ny lalàna misy tamin'ny famahanany olana ny fanjakana fa tsy nijery ny tombontsoa manokana na niary tombontsoan'olombitsy. Toy izay ihany koa ny fandaminana ny fividianana raha mandray ny soso-kevitra naroson'ireo antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ny CENI fa tsy nanao kompisoroka amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Isan'ny takiana ihany koa ny mangarahary indrindra ny resaka jugement supplétif sy ny lisy-mpividianana vonjimaika izay nofaranana ny 1 Aprily lasa teo izay mbola mahabe resaka amin'izao fotoan'izao ny hoe firisan-jato amin'ireo 2,303 alina sy enety sy tapitrisa voasoratra anarana ara-dalàna no avy amin'izay jugement supplétif izay. No tanterahana androany tany Maintirano reny vohitry ny faritry Melaka ny fivorinana rahana adevitra ny arahana tamin'ny Front National ny antoko malagasy miara-miaingy ajo andriany anarivelo ny birao ny MMM eny fotony ary ireo olom-pirenena liana amin'ny fitsinjaram-pahefana entina mampandroso ny firenena fotoana izay nampitandrema ny filohany ity antoko ity ireo olom-boatendry manao fanapara-pahefana. Onona saina. Ny faritry Melaka faritra efa 17 natanterahany antoko malagasy miara-miainga fivorina na raina adevitra iresahana momba ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny fikarakarahana sy ny andro anatanterahana ity fionan'ny filohan'ny nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo olom-pirenena teto Maintirano ity. Maro ny endrika ara-matahora sy fanapara-pahefana ataon'ireo olom-boatendry tamin'ireo mpitarika ny antoko MMM eto amin'ny faritry Melaka tranga izay nampitandreman'ny filoha nasionaly ny fihetsika ireo olom-panjakana izay manao tsindry sy mandika lalàna. Raha politika antoko politika ny antoko malagasy miara-miainga tsy misy mameritra ny resahana satria aminay ny politika no mitondra ny firenena
izany hoe politika fampandrosoana zany politika tsinjo any tombotsoa bisoma fa tsy ilay resaka politika ady seza na fiarovana seza fotsiny any. Tonga mantsy zay dia efa misy fanontaniana mipetraka maromaro hoe sao dia resaka politika nataonareo dia ambarako amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrareto melaka fa tena resaka politika marina no atao eto ary mila mihaino politika boka malagasy satria zoany boka malagasy raray avy no maheno sy mahafantatra andrana politika zay tondrana ny fiainany fa tsy any mpitondra rery any na nareo mpitondra rery any na nareo manana fahefana zay nampindramina rery any. Mazava ngambo zay dia tsy verenana ntsony manaka satria zay toetsaiko zay mahatonga ny faritra anankiray mahatonga ny firenentsika ity tsy mandroso. Tsisy tompony ty fireneny ty akoatratsika ireo ary tsisy mahasolo tenantsika rehetrarehetra afa-tsy ny tenantsika ihany ka megavy mba hatsahatra mihitsy ho anareo tompa-efana rehetrarehetra zay maheno atao anatiny ato na dia mahasolo teny eto na ho an'ny any ivelany any avelao ny boka malagasy aneo hevitra malalaka fa tsy anareo rery kory Madagasikara. Nateo aza nisakana siramataora tamin'ny endriny samihafa nataon'ireo olona nampindramina fahefana nizotra tamin'ny tokony ho izy ny fotoana teto Maintsirano androany, fotoana izay nanehoana ireo vahoaka ny marary azy toy ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Hono ho président inona ny vahaolana amin'ny fitsinjaram-pahefana tsy mahatanteraka azy ety amintsika ty melaky atitsika aloha miresaka fa tsy any savana tsy any sambava hoe inona ny olana dia olana lalàna ve président sa any amin'ny fanatanterahana azy ny olana fa zahay zao moa zany tsika vai 3 région sahirany melaky mba tsy tenenako hoe gisitra tsy ampy le fahefa omenareo ny responsable aty fa le manapaky fahitananarivo zaho zao victime zany fahitananarivo ala fa zao superficie tananarivo nefa tananarivo tsy mahita problemenay aty ka mana député ia monsieur le président mba arosoa ao raha zay fa hidainay. Faharoe marina safaty eo mijaly zahay ankanany zao halatromby ombinay izy fa tsisy helicoptera nataony fanjakana apetraky tsisy nefa na sava mihetsy kelikely avao reo teo namoro lavanily patati patata igny fanjakana fa nizotro any betibetibetibe teo avao zahay ato zany karaha tsy gasy miaina Madagasikara fa mety Mozambique marinikana io ka amiko zany hoe lafa resaky fitsinjaram-pahefana zao sika zany hoe resaky fitondrana ifotony zao tokony ny zavatra agnatin'ny saintsika voalohany dia hoe ny kominy ny faritsy fa matetika indimy ny fokontany tiako resay zany dia hoe tokony manomboka izao tsisy tokony fanendrena sy fokontany zao koa fa fifidiana sy fokontany no atao. Ho sarotra ny fampandrosoana ny firenena raha tsy mbola piarina ny fitsinjaram-pahefana izay efa voalaza ny lalàna velona ho ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga. Ny fanjakana fohy be no mihevitena ho mahavita irery ny firenena antony mahatonga ny zava-misy ankehitriny. Fa tena nateraka tetikasa ministra anankiray dia tsy maintsy hoe tany firan-kevitry ministra. Karaha manaiky ny prime ministre sy filoham-pirenena dia atao le izy. Raha tsy metimety aminy dia mijanona. Ohatranareo farateo vanilina moa le sahanareo teo. Firan-kevitry ministra kely laza tamin'ny volana Aogositra tamin'ny herintaona hoe tsy maintsy $20,000 ny kilaon'ny lavanilina. Dia manantanteraka ny ministra rehefa sy niara-nateraka ianao dia miampy. Fa rehefa mandeha le izy dia lasa le olona reny mahita loza hoe fa tsy zako ny tompona andraikitra tamin'ny $20,000 fa iamina. Nefa taona napahana an'le hevitra. Le olona milaza fa mitondra vahaolana io hoe tsy ihany le mitondra olana tamin'ny voalohany. Dia zay mahatonga ny fa raha ohatra nenona le olona raha nanadiady tsy tokony tonga amin'izany fanapahan-kevitra zany
fa firy tamin'ny ministre moa tonga tanaty arana vanille efa misy ministre afrika nandeha nitsika arana vanille tany ambanja monsieur le député. Aiza mahafantaranao hoe ambony latabatra hoe tokony zao vidiny la vanille. Farana amin'ny fampanontaniana amin'ny vantana hatrany fotony tsy tokony ho tonga amin'izany fanapahan-kevitra zany. Zay le fizara-pahefana. Fa lona eto amintsika dia izay. Sakanana ny andraiky sy olona tsirairay avy fa misy mieritreritra zany tsika fa hoe za rery any aho mahavita anazy rehetrarehetra. Dia tsy afaka mandroso tsika. Tsy ho afaka mihitsy avy fanontena tsy afaka mandroso raha zany toe-tsaina zany. Araka izany no tanteran'Androany teto Maintirano renivohitry ny faritsy Melaka ny famelabeelaran-kevitra narahina ady-hevitra niarahana tamin'ny Filoha Nasionaly ny Antoko Malagasy Miaramiainga sy ny ratsamangaiky ny Antoko aty amin'ny faritra. Maro ihany koa ireo olobe amin'ny tanàna, fikambanana sy olom-pirenena liana tamin'ny loha-hevitra, ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ny faritsy Melaky. Fa tsy mitovy ny tandodokanga eo amin'ny ministera ny Harenan-kibon'ny tany sy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ny fametrahana droit de sortie alaina amin'ny vokatra Harenan-kibon'ny tany. Raha nilaza ny teo anivony ny fahadiseranana fa noho ny fanambarana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy nataon'ireo mpandraharaha Harenan-kibon'ny tany no nametrahana azy. Nanitsy ny ministry ny Harenan-kibon'ny tany tamin'ny omaly fa mila fitandremana ny fanampiana ny hetra na ny aba alaina amin'ny vokatra Harenan-kibon'ny tany. Mitsikafona tsikelikely amin'izao fotoana ny tsy fitovian-kevitra ny ministera ny Harenan-kibon'ny tany sy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amin'ny fametrahana ny droit de sortie hatramin'ny 20 isanjato alaina amin'ny vokatra Harenan-kibon'ny tany. Ankoatra ny fampitomboana ny vola miditra anaty kitapom-bola mpanjakana noho ny fanambarana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataon'ireo mpandraharaha no antony nametrahana ny droit de sortie tao anatin'ny LLF 3/22 ho ny tale jeneraly ny fahadiseranana ny 1 aprily. Ny zavatra hita tatia amin'ny fahadiseranana rehefa mipetraka reny déclaration douane reny dia be dia be ny fraude hita ao anatiny produit minier. Fa ny zavatra hitanay zany rehefa natao ny déclaration dia en moyenne 1 à 1,5 $ no déclarena par kilo. Ohatrany hoe zavatra ho déclarena mila nasiana valeur fotsiny le izy dia zay ny antony nametrahana ny droit de sortie iny. Fa ny lalàna moa ny lalàna ihany mampiato azy na manova azy tsy manana ny fahefananao an'izay ny aty amin'ny fahadiseranana fa tsy maintsy ny fikitiana an'izay dia tsy maintsy ny loi de finance manaraka ka ny mesure clause transitoire zay zany nahitana maromaro tsiraisina niaraka tamin'ny secteur minier. Ambonin'izay moa misy ny dialogue public zany hoe efa nisy anankiroa natao niaraka tamin'ny ministère ny mine dia aorinan'izay mbola misy ny dialogue public privé ho atao mba ahafahana manatsara amin'izay mesure tokony raisina manaraka eo. Omaly nivoaka tamin'ny fahanginana amin'ny ministry ny Harenan-kibon'ny tany nandritra ny fampafantarana ny pitsopitsony mahakasika ny volavolan-dalàna hifezana ny Harenan-kibon'ny tany raha nanontaniana mahakasika ny droit de sortie fa mila fitandremana ny fampidirana hetra na aba hafa alaina amin'ny vokatra Harenan-kibon'ny tany. Nieritreretina hoe ao anatin'ity volavolan-dalàna ity zany raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny ady-hevitra isan-karazany dia tokony hoe mba tsisy droit hafa alailaina intsony zany fa tonga dia mba ao ny fanjakana mifampizary tsy isika no fixe ny prix fa ny marché. Zay zany mila fantatsika koa zay hoe ary zay ny ilana hoe tsy compétitif tsika raha vao be loatra ny mety hoe filana rehetra petratsika eo ambonin'le izy tatsika fa volamena zao io zay amin'ny 65 $ ny gramme na raha 63 izy ohatra 2 semaines lasa 46 nefa izy tsy haiko firy mois lasa dia zay zany ny ilana hoe tokony mitandrina ihany tsika hoe manampy aba sy anisan-karazany hoe mety hialy zay compétitivité zay. Ho an'ireo mpisehatra sy fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny Harenan-kibon'ny tany tsy misakana ny endrika fiaraha-miasa amin'ny ministera sy mpandraharaha-mpanjakana isan'ny tokony izy ireo saingy ministera-piano tokony ho tompony teny farany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ty sehatry ny Harenan-kibon'ny tany ty ny randray zany hitsabahany sy ataoko hoe secteur hafa. Zay zany mba angatahanay hoe fiara-miasa ny tokony atao fa raha hiditra lalina loatra amin'ity resaka fiarina misehatra ny Harenan-kibon'ny tany ty nefa tsy hananana loatra le fahalalana dia lasa manao fanapahan-kevitra miverin-dalana indray tsika satria zavatra tokony erana tamin'le tena hoe tompon'le sehatra dia manapa-kevitra samy rery le any amin'ny ministera dia
lasa miverin-dalana satria zavatra tsy fantany indraindray le izy tokony le hoe ny ao amin'ny ministeran'ny arenan-kibon'ny tany ny tokony loha laharana raha iresaka momba ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany fa tsy ministera hafa indray hiditra lalina loatra ka manimba n'le sehatra. Ireo rehetra ireo no mampametra-panontaniana amin'ny fitantanana ny sehatra maro manao hoe tsy misy ve ny fifampiresahana eo amin'ireo minisitra sy mpandraraha isan'ny tokony amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra toy izao. Raha iverenana, mpandraraha maro no nanapa-kevitra ny ampitsahatra ny asa rehetra mandidina ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany hatramin'ny fanondranana noho ny fisian'ny droit de sortie. Isan'ny andrasana mandritra amin'ny fotoam-pivorian'ny antenimera ihany koa arak'izany ny hoe iroso ve sa hemitra amin'ny fampiarana ny droit de sortie ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny fahatelo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana May ho avy izao ny tombana fahefatry ny FMI mahakasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit ho an'i Madagasikara. Omaly nisy ny fihaonan'ny délégation malagasy sy ny avy amin'ny FMI momba izay tany Washington ary tafiditra ao anatin'ny réunion de printemps ihany koa. Raha milamina ny fifandraisan-dahatra sy maro hafa, ivoaka ny apahan'ny fahefatry ny vola tokony hositrany Madagasikara. 570 tapitrisa dolara raha iverenana ny vola efa azo avy amin'ny FEC hatreto, taoriany ny fahazona 230,4 tapitrisa dolara ny volana Martsa. Mizary 7 ny fahazom-bola ho an'ny firenena anatin'ny FEC mandritry ny 40 volana. Izany hoe hatramin'ny volana May 2024 ary 27 tapitrisa dolara ny totalin'ny vola tokony hositrana anatin'izay, saingy miankina amin'ny tombana ny fiovan'ireo. Lafim-baovao hafa dia mangataka ny fampiatona ny fitrandrahana fasimainty ao Fort Dauphin, ny fikambanana Lu Sud na ny lutte pour le Sud manoloana ny fahavoazana mahazo ireo ponina any an-toerana. Tandindin-doza ny sehatra rehetra ao Tolañaro hoy izy ireo ka tsy anankitsony ny fitrandrahana izy ireo raha tsy misy ny fifampiresahana sy ny fifanarahana mazava amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Eritaona taoriana nombony asa fitrandrahana fasimainty ao Fort Dauphin no efa nanao hetsika tsy fankasitrahana io ny vahoaka any an-toerana no ny akon'ny betsaka mivantana na kolaka amin'ny ponina teraka io fitrandrahana io, saingy tsy nisy ny aino izany hatreto hoy ny fikambanana Lu Sud androany. Maro ny fampanantenana sy fifanekena nataon'ny mpitrandraka taloha nanomboan'ny asa, saingy tsy nisy ny tanterahana. Tsy misy tombontsoa ho an'ny ponina ity fitrandrahana ity ary mbola tandindin-doza izy ireo raha ny tatitra hatrany vokatry ny fahasimbany tontolo iainana hatramin'ny rano fisotron'ireo ponina voaloto izy ireo. 2001 les consultations communautaires, 2001 efa nandefa plainte ny association Lucide. Nahitana olona 5,000 nanao sonian'izay plainte zay. Nalefa tagna office national de l'environnement. Tsy nahitambokany le izy. 2008 nanomboka ny trandraka KMM. 2009 nefa efa nisy barrage de route tao amin'ny KMM. Zay notarity ny association Fagnomba. 2011 efa nisy grevy hafa koa. 2018 verina indray mandeha ny grevy. Décembre 2018 nisy déversement nataon'ny KMM na fanariana rano maloto avy ao amin'ny KMM zay nidina tagna amin'ny rano fisotrony Fort Dauphin andrakaraka ampasina ampoana de nahitavasika fatina trondro maromaro. 2022 vo vetivety teo nisy déversement indray mandeha nagnary rano KMM 100,000 mètres cube. Zay nahazoana lalana tamin'ny fanjakana. Miazakazaka ny fahantrana sy ny fahasahirana ny ponina ao Fort Dauphin amin'izao fotoana no ity fitrandrahana fasimainty ity hatrany raha ny fanazavana. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy avokoa ny fambolena sy ny fiompiana. Eo ihany koa ny fitotonganan'ny fizahantany izay isan'ny mampivelona ny Fort Dauphin hatramin'izay. Ankoatra io, ny fitantanana sy ny fampandehanana ny seranantsambo any an-toerana izay gejain'ity fitrandrahana ity ihany ka ametrahan'ny fikambanana fanontaniana amin'ny fitondram-panjakana iza marina no tena tompon'andraikitra sy ny hoe afaka hisitrika an'izany ve ireo ponina. Nampalazan'ny Fort Dauphin dia resaka fizahantany. Fahatelo eran'ny Madagasikara Fort Dauphin aorinan'ny Nosy sy Sainte Maria tahalohan'ny trandrahan'ny KMM. Misy an'ireo mpikarakara an'ireo valan-javaboary isan-karazany marobe tao izay mivelona tao agnatin'io Fort Dauphin io sy ny alan'ny mandeha na miankapobeny. Satria tamin'ny 1943 io mandena io dia station forestier. Destituena izy taty arina mba hafana magnome permis d'exploitation ny KMM. Patrimoine nanay agnamin'ny faritra Anosy zany io mandena io.
nefa nomena fahazoandalana ke même mitrandraka nefa raha olotsotra zany manahaka anahy anangana na tragnonako fotsiny dia misy étude d'impact environnemental sy ny karazany fambolena fiompiana dia tsy manaraka ny tokony ho izy tsony ny antony a misy fiantraikany amin'ny fambolena sy fiompiana ataon'le olombelona le vovoka fasy mainty avy ary amike même miparitaka aty amin'ny manodidina anazy ka miteraka aretina maro isan-karazany ho an'le voly a ary ihany koa miteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny fiompiana zay ataon'le fokon'olo. Maro ihany koa ankilan'izay ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ity fitrandrahana fasy mainty ao Fort Dauphin ity ka hitakiny ny fikambanana ny ampiarana ny sazy amin'izany. Olona mahery ny iray alina no efa nanao soni manohitra sy mangataka ny ampiatoana ny fitrandrahana hatramin'ny andro any. Mangataka fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny noho izany ny fikambanana ary manome fe-potoana iray volana malina ifangatahana io mialohan'ny andraisan'izy ireo ny fanapahan-kevitra. Ny any fahatapahan-jiro lavareny ireo mponina teto Andrenivohitra sy ny manodidina nandritra ny herinandro lasa teo iamafy izany fahatapahan-jiro izany indrindra ho an'ireo faritra maro manerana ny Madagasikara raha ireo filazana fahatapahan-jiro hita. Anton'izay ny fahatarana amin'ny famatsiana solika amin'ireo tobi-pamokarana herinaratra maro. Fitsino Koloina. Lasa fahazarana ny miaina anatin'ny fahatapahan-jiro ho an'ireo mponina eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Raha ho an'ny faritra ivelana Antananarivo, isan'ny namaivay ny tao Sabotsynamena, izay efa maharitra 100 isan'andro ny fahatapahana raha ny fitarainan'ireo mponina. Manomboka amin'ny 12 maraina, ary tsy mivena raha tsy ny alina ny jiro. Ho an'ny eto Andrenivohitra, miaina izany akamaroan'ireo fokontany, 4 isan'andro ny fahatapahana raha ny fanadihadiana. Ny fahatapahan-jiro zany aloha tena matetitetika ataontsika hoe in-3 na in-4 isan'andro ao dia misy ilay izy miverina 3 minitra fa misy ilay izy maharitra atsasakadiny na mihoatra ny adiny ray mihitsy ary dia tena misy akony ilay izy amin'ilay resety sy ny rehetrarehetra. Efa karazany fiainana mihitsy ilay izy zany satria na ilay client rehefa zatra an'ilay izy raha matetika raha vetivety dia miverina ilay izy dia miandro eo mihitsy ilay client. Fa raha vao mihoatra ny 20 minutes nefa ilay izy dia mivoaka daholo ilay client. Ilay fivelomana nefa dia miafina amin'ny jiro tanteraka mihitsy na ny connexion na ny machine mandeha. Ny jironay aty Akazomanga tapatapaka foana surtout lahady dia sabotsy. Manomboka eo hatramin'ny amin'ny enineniny eo izy amin'ny hariva dia verina izy ao amin'ny valivalo sasany alina eo. Tena mitangana be mihitsy ny facture, tena hita mihitsy hoe mitangana be, isaky mivoaka ny facture dia tena mitangana be mihitsy. Mitombo ny fandaniana ho an'ireo tsy maintsy mampiasa ny herinaratra mandritra ny tontolo andro. Raha toa ka ny vola mivoaka amin'ny fampiasana ny labougie no mitombo ho an'ireo tokantrano, miampy ny viditsolika izay ampiasaina amin'ny groupe électrogène ny fandaniana ho an'ireo orinasa salantsalany. Mandany hatrany amin'ny 20 litatra isaky ny fahatapahan-jiro izy ireo raha ny fanazavana. Nahita anatinena mafy izao fahatapahan-jiro teo aloloha teo aloha izany teo amin'ny 4 bolana teo eo izay vao tamin'ny herinandro iny izao nisy fahatapahan-jiro tapakandro tetỳ aminay vao tsy herinandro koa izay vao 3 andro izay sa 4 andro tsy tadidina. Ny fampiasana jiro izao par semaine izao zay mandrotsaka 20 litres isaky ny groupe ray, groupe ampiasainay anankiroa. Izany hoe zay 20 litres izay zany raha calculentsika amina gasoil mantsy ny ampiasainay 20 litres zany multiplié par 4900 io. Ataontsika hoe izay zany dépense minimum x2 anatin'ny 1 mois. Tsy ny eto Antananarivo ihany. Avy roa ny fahatapahan-jiro any amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. Ohatra ny any Morondava, Maevantanàna, Farafangana, Ambanja ary Ambovombe raha ny filazana fahatapahana hita. Anton'ny fahatapahan-jiro manomboka tamin'ny 13 aprily teo raha ity filazana izay navoakan'ny jirama any an-toerana ity, ny fitsitsiana ny solika any an-toerana izay tsy maharaka ny filana, tsy tonga ireo fiarabe mitatitra solika. Niezaka nanantona ny teo anivon'ny jirama ny mpanao gazety amin'ny androany, saingy tsy nahazo tompon'andraikitra mivantana. Hatramin'ny atoandro teo, toerana misaroa no nahatonga solika, ny any Manakara sy Morafenimbe no ny aratsy ny lalana. Araka izany,
miaina anaty aizina sy fahasahiranana ny malagasy manoloana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fahasimbana ireo lalam-pirenena izay lalan-dran'ny Madagasikara. Ankilan'izay tsy firindra ny asa eo anivon'ny jirama amin'ny famatsiana solika amin'ireo faritra samihafa. Rahanao rampitso amin'ny fitorariva eto amin'ny fahitalavitra akolo ny fandarana imasomaso izay iresana ny toetra ara-politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Vahiny fandarana ho an'ny rampitso izy Serge Zafimahova, pahay toe-karena ary mpamakafaka ny raharaham-pirenena. Arahoary ny sombony amin'izany. Maresaka be tamin'ity herinandro ity ny fitsidihana ara-toe-karena nataon'ny filohan'ny repoblika tany Sambava. Tapaka tamin'izany taorianan'ny dinika fionan'ny filoha tamin'ireo tontolo ny asa vanila fa ho alalahana tanteraka amin'izay ity asa sy fiarina vanila ity ho anao resaka populisme fanatsarana endrika amin'ny filoha veresa ireny ny tokony lalana tena izy. Ny tena marina ny lany fotoantsika tao anatina fimpitoana hoe nametraka hoe farafahakeliny $220 ny vidiny lavanilina ny ray kilo zany. Zao zany le izy hoe alalahana. Le libéralisation iny tokony libéralisation administrée ihany, zany hoe misy minimum de contrôle. Ny tena marina ny tokony misy organe any fanjakana mame label de qualité. Tsy vitan'ny CNV de io le CNV resaka politique. Tsy resaka équipe technique io fa resaka mpanao politique. Misy am'ireo opérateur, misy an'ireo misy mifeny le CNV. Fa tsy rafitra technique io fa resaka rafitra politique le CNV. Ka tsy hitako loatra zay teny ilaivana azy fa ny tena marina hoe nempotra tanteraka zany ny fitondram-panjakana raha jerevantsika. Lany fotoana zany tsika tao anatin'ny roa telo taona tao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe indrindra tao anatin'ny herintaona makaty tena hoe nisombaina zany ny sehatra lavanilina. Rehefa hita fa kenda zay vao hoe mody libéralisena tapaka le izy de hoe libéralisation totale. Tsika zany tsy manan-danjalanja ataotsika hoe ahoana ny tokony fipetraka le izy. Toy eto amin'ny fotoana ny doka fohy indray sika amin'ny ty alina ity aorian'izay miditra ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Isy ihany koa ny vahiny ny sampana fampahalalam-baovao anatin'izay tapany faharoa izay rehefa avy eo ary. Ny 10 hatramin'ny 9 aprily mividy mora ho anaray dia mahazo cadeau hello 200 roues. Misy antso, méga, SMS miampy bonus cadeau 100 méga sy na 100 SMS. Izaranao ireo fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Miampy bonus 20% rehefa vidina amin'ny vola. Vidiny arivo ariary fotsiny. Tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fiantsaka miavaka sy mahavarina
rearesylovany aty aoreny tongana vao maizy atsika io arena mipetraka tony oditra izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga vao isika gasy mire adre mananazy mianjaiko otrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy maafapoany ireo mpianakavy tenenao anazy averindriany isika gasy aigle d'or ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Miterandray lalao lehibe la vache qui rit. Andao ilalao fa loka maro no zarainy. Ampitombo iny vitanao fa mety azahoana hatramin'ny fiarakodia. Ie, fiarakodia. Tsotra ny fomba fandraisana anjara. Manangona étiquette triangle la vache qui rit enina misy sary personnage Disney samihafa. Apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana, ny adresse, ny CIN ary numéro téléphone anao. Ataova anaty valopy, aratero mivatana any amin'ny somadis tsara lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590. Ny fisariana dia atao amin'ny alarobia fito jona amin'ny 2 ora ao amin'ny somadis tsara lalàna. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Isaorana ny tomboko lasy tomboko vavy tsy misaraka aminay mamerina ny ariaba tonga soindray ary ato anaty ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao asaina trany ianao hanaraka izany hatramin'ny farany mialohany andraisantsika ny vahiny dia ambany hatreto ny tahan'ny vehivavy misehatra amin'ny asa nomerika ho an'ny eto Madagasikara izay mahatratra 520 isanjato ny tompony andraikitra lesoko ny tsy fisian'ny fanentanana azy ireo isehatra amin'ny sy trandraka izay tontolo nomerika izay itsy farany izay ahafahana misokatra amin'ireo asa amin'ny sehatra iraisam-pirenena Abraham Randriamanana. Manodidina ny 20 isanjato hatramin'ny 30 isanjato ankehitriny ny tahan'ny vehivavy mampiasa ny nomerika ho an'ny fitaovana iasana maneran-tany raha ny antontanisany voaka ny taona 2024 ho an'ny eto Madagasikara ambanin'ny tahan'ny vehivavy misehatra amin'ny tontolo nomerika anton'izany ny tsy fampiny fampianarana azy ireo mikasika ireo tombontsoa azo avy amin'ny fisian'ny nomerika sy ny fampiasana izany. Ankoatra ny hoe tsy fampahafantarana dia le fomba fisainana mieritreritra hoe asa anatin'ny nomerika dia natokana ho an'ny lehilahy irery ka tsy manana an'izay onoza teko izany courage andeha amin'izay anatin'izay tontolo izay. Anatin'ny tontolon'ny digitale dia maromaro. Numerika moa zany raha ohatra tsotsorina tafiditra anatin'ny hoe développement informatique, développeur informatique, resaka chargé de projet, tafiditra anatin'ny product owner ho an'ireo plutôt détaillé, tafiditra ao anatiny ny resaka chef département technique maromaro zany tafiditra ao anatin'ny mazava ho azy na anatina BPO na anatina rédaction tafiditra foana. Fomba ny azo anatin'ilay izy voalohany indrindra aloha dia ny ouverture amin'izao tontolo izao zany hoe misokatra kokoa amin'izao tontolo izao anatin'ny monde digital aloha voalohany indrindra. Dia faharoan'izay ny vehivavy dia manana ny hoentiny complémentarité moa fitenena azy ho aminaty izay tontolo izay ho an'ireo lehilahy tarao fijerevana le pitsopitsony kely izay matetika ny vehivavy no mahita an'izay. Nisy manoloan'izany etsika fampafantarana sy fizarana mikasika ny asa nomerika ho an'ireo vehivavy tetsy Analakely izay niarahana tamin'ireo mpisehatra. Natao izany ho fampitomboana traikefa sy isian'ny fifandraisana eo amin'ireo tanora sy ireo orinasa misehatra anatin'ny nomerika. Tonga eto amin'ny fotoana andraisan'ny vahiny isika tomboko lasy tomboko vavy amin'ity alina ity dia mahatoky Flou national ny syndicat mitaf miarahaba anao président tonga so eto amin'ny plateau ny kolindray amin'ity alina ity iresaka mahakasika ny intégration isika na izay atao hoe andraikina ny fisotrondronoiny ny mpiasa mpanjakana izay noresahanareo matetika izy tatoato manahona mikasika an'izay. Miaraba Hilary ary miaraba ihany koa ny mpanabe manerana ny nosy itsika mpanaraka ny vaovao amin'izao takariva izao. Iresaka ny intégration tsika ino moa intégration. Tamin'ny taona 2024 tapatapany teo ny antony izy io izay miantoka indrindra ny fisitrahan'ny mpiasa mpanjakana izany atao hoe fisotrondronono zany. Eo ihany koa ny hoe ny olombelona lena fa tsy maina raha sendra tojo ny fahafatesana ilay agent
raha toka mbola non encadré izany hoe mbola tsy tafiditra tao anatin'ny intégration mbola tsy intégré dia tsy mahazo an'le antsoina hoe secours au décès afa-tsy ny 3 volana monja. Raha efa intégré kosa izy dia mahazo 12 volana raha tojo fahafatesana ao anatin'ny fotoana mbola tsy retraité izy. Izy io atsoatsonay satria miantoka ny pension ary raha tara izy io ilary ny tena loza dia ho mavesatra be ny validation na le vola aloha eny amin'ny trésor ikotiana ny fotoana mahacontractuel. Ny magaga dia zao hoe tsy misy miteny an'io na diray azy ao anatin'izany syndicat zany ary marary tsy miteny akory ny mpanabe rery no tsy mandeha ny intégration tsy zany fa ny intégration eto anivon'ny tanin'ny république mihitsy tsy mandeha mampametra-panontaniana hoe fa maninona na antony izy io kanefa hainy fanabeazana hainy fonctionnaire hainy mpiasa-panjakana iray manontolo famonoana azy ihany koa satria ampidirina ilay mpampianatra fanabeazana dresantsika ampidirina ao anatin'ny contractuel zaraina ny contrat zao isorana be da be ny fitondram-panjakana saingy malkila ihany zany zavatra zany raha toka tsy mandeha lay intégration ary io no atsotsonay foana hoe sokafy reny intégration satria marary izy io hiasa tsy hinana ve ahoana ny fanterana rehefa aveo ahoana ny zavatra maro samihafa ny mifandraiky amin'izy io tataka zany izy io ilary. Efa tamin'ny tapaky ny taona 2024 no fantatra fa nijanona zay hoe intégration zay manahoana mikasika hoe mety hoe misy fitakina ho ataonareo ve hoe amin'ny maha syndicat eo anivon'ny fanabeazam-pirenena manoloana an'ity olana iray ity. Ny mitafa aloha dia miasa amin'ny setra anankitelo miteny aloha izy eny amin'ny réseaux sociaux io ihany koa ny hainao manjery manantona ny tompona andraikitra ny dingana faharoa rehefa tsy mahomby ireo zavatra ireo dia miala tsiny miala fondro manasa tanana hoy ny fitenenana fa tsy maintsy mitsinjo lay zo fototra maolona mampiasa-panjakana tsy maintsy misy ny etsika rehefa manampitsofina kosa ny tompona andraikitra. Mety hoe anahoana zany hoe etsika zany fanambanana ve sa hoe inona ny tena hevitra izay hoe ho avy ny etsika raha tsy misy ny ana satria raha araka izay hoe tamin'ny taona 2024 izay 3 taona zany no hoenjehana ao anatin'izay. Endry manodidina ny 7 alina mahery zao ny mpiasa-panjakana atao anatin'ny fanabeazana tokony misitraka an'izy io ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany intellecta foana ny zavatra ataon'ny mitafa satria mpanabe no secteur misy any tena misy foana aloha ny fanairana zany hoe fampiomanana hoe mba mangataka valineto zay aizany deadline na moanareo ansokafanareo an'izy ity marina fa tsy ministère anankiray koa miandraikitra an'izy io secteur anankitelo eo ny FOP eo ny MEN eo ihany koa ny primature zay miandraikitra an'izany sy ny trésor reo rehetrarehetra reo zany mila mametraka an'io zavatra io ka tsy tonga kory de hoe tonga de hoe andeha ilahatra fa ametraka foana hoe mba mame fepotona re zay mba omeo valiny zay meo daty zay mba ilazao zavatra metimety zay fa aza atao variana foana amin'ny zavatra tahaka an'izao hoe marary le mpanabe marary ny secteur misy eto Madagasikara makasika ny intégration etsona ny tompona andraikitra hoe mba sokafy re raha azo atao fa sao anahirany. Inoko fatafitana amin'ny tompona ndraiky zay antsonao zay président teny farany ary io amaranantsika ny fiarana amin'ity alina ity. Amarana koa dia hoe makasitraka mandrakariva mpanabe mampahery misaotra betsaka ny Kolo TV mampandroso mandrakariva rehefa tonga eto zay milaza foana hoe ny mitafa dia miaraka mpanabe mandrakariva mikatsaka ny maso ary mametraka hoe masina ne ny fanabeazany raisiko ny adidy teny filamatry ny mitafy zany. Isaorana ianao président ny vahiny teto amin'ny Kolo tamin'ity alina ity dia mametraka ny mandra-piona ary. Mandra-piona Hilary mandra-piona ihany koa tsika hampanaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV mandra-pitafa tompoko. Izay ny makasika an'iny fa lafim-baovao avy hatrany dia hiato ny fifamoivoizana ary ho tapaka ny lalana ho an'ny rampitso alahady etsy amin'ny arabe ny fahaleovantena Analakely mandritry ny fampisehoana arabe izay tafiditra anatin'ny famaranana ny 20 taona ny tarika Ambondrona raha ny nambarana avy eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra. Misy valonjato ireo mpitandro ny filaminana aetsika mandritry ny fampisehoana ary isy ny fandaminana mahakasika ny ahafahan'ny fiara mivezivezy manoloana ny arabe ny fahaleovantena. Anatin'ny fanomanana ny fampisehoana ho tanterahan'ny tarika Ambondrona etsy amin'ny arabe ny fahaleovantena Analakely rampitso alahady nitondra fanazavana mikasika ny fandaminana mandritra izany ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo ho tapaka ny lalana fivezivezena mandritra izany miainga eo amin'ny tsangam-baton'ny Ralaimongo hatreo amin'ny gara Soarana raha nambarany tompona andraikitra. Isy manoloana izany ny fandridrana ny lalana ho an'ireo fiara hiazo an'Ambohijatovo sy Anosy ho an'ny rampitso.
Ny lalana Patrice Lumumba manoloana ny École nationale de la magistrature Tsaralalana. Ny lalana Benil A manomboka eo amin'ny magasin Essor hatreo amin'ny voyage Bourdon. Ho an'ny fiara rehetra hiazo Ambohijatovo sy Anosy dia mandray ny lalana ray Betsy misaraka zany izy a, zany hoe eny amin'ny petite vitesse, manohy amin'ny lalana Mahafaka Salimara, miazo ny lalana Refotaka Ricodis Cosmosy ary manohy ny lalana Mahazatra. Ho an'ireo fiara rehetra avy any Antaninarenina hiazo any Sorano dia mandray ny lalana Refotaka Ricodis Cosmos, ny lalana Rabe Firaisana Urbania ary manohy ny lalana Mahazatra. Ho foana avokoa araka izany ny toeram-piatsonan'ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo fiara karetsaka amin'ireo lalana tapaka ireo. Entitra ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny fampisehoana, manodidina ny 700 ireo polisy munisipaly sy nasionaly, ny zandary sy ny sampana mpamonjy ahetsika amin'izany. Mpandeha tongotra daholo ny ato anatin'ny arabe ny fahaleovantena. Izay no antony anapatsaka ny lalana teo. Ny mpivezivezy moto, automobile, bisikileta tsy miditra ato fa ny mpandeha tongotra dia afaka miditra. Manomboka amin'ny 9 maraina ny fametrahana lokotan'ny filamenanareo amin'ny fandaminana, fa amin'ny 7 maraina kosa efa tapaka tanteraka ny lalana rehetra izay voalaza teo. Ao anatin'ny toerana voafaritra rehetra voatanisa teo dia tsy misy olona tokony mivarotra na mametraka toeram-pivarotana raha tsisy lalana manokana. Maimaim-pona ny fampisehoana tanterahin'ny tarika ambondrina, natao izany ho fisaorana ireo mpankafy nandritra ny 20 taona nisian'ny tarika. Tanjon'ny fampisehoana ihany koa ny fampidirana ireo zaza malagasy mianatra sy ividianana kit scolaire ho an'ny ankizy sahirana amin'ny alalan'ny fivarotana ireo vokatra toy ny t-shirt sy casquette. Ankoatr'izay, isy ny fandaminana, ny fijanonan'ny fiara maimaim-pona, eo koa ny fitandronan'ny fahadiovana eny an-toerana. Iverina amin'ilay ny fifamoivoizana rehetra ao aorian'ny fampisehoana rapitso raha nambaran'ny tompony andraikitra. Fa mbola maro ireo mpandala ny fomba malagasy mankalaza ny alamady be izay entina navoazana ny toe-tsaina sy ny toe-panahy. Ny alamady be izay ankalazaina ny 20 ny volana aprily avy izao. Mifanandrify amin'ny ataon'ny fanandrona malagasy ho vava lamady ao amin'ny volana lamady izay nosafidian'ny mpanjaka teto Merina. Atao andro voalohany taona ny alamady be, isy ireo mbola mandala ary manamarika izany ny gasy tsara fomba. Noho ny mahazava-dehibe ny alamady be amin'ny fandrindrana ny fiainan'ny malagasy. Ka io alamady be io dia andro sy fotoana sy tononora ary ihany koa reniny vitana zay andro mendrika hanoratana. Anoratany zanak'olona ny hoaviny amin'ny alalan'ny teny sy ny finoana ary ny fanekeny fa masina ny fahazavana. Ny tianao holazaina sy hambara ao anatin'izany dia tsara ny fomba rehefa hatao amin'ny rariny ary mitondra fivoarana manampy eo amin'ny fiainana ny fahaizana fomba tsara zay mbola tsy hay ho an'ny ambany lanitra rehetra misotso rano mijoro ambonin'ny titany. Maro arak'izany ny fomba entina manamarika ny alamady be ho azy ireo ho an'ity taona 2024 ity. Ankoatra ny famelomana amin'ny masom-panahy sy ny maso-tsaina ho an'ny isam-batan'olona, misy ihany koa ny fomba hanamafisana hatrany ny fihavanana sy ny firaisan-kina ho an'ireo mpanatrika ny fomba malagasy. Ao ihany koa ny famafazana ny fandramana ny tantely mba ho mamy ny fiainana zanak'olombelona, ahitany rariny amin'ny manjaka mandrakariva eto ambany masoandro. Ao ihany koa ny jorovelona zay omby nofikana amin'ny tapihavanana, nofikana voasina, mitondra firaisan-kina mba ho mariky ny fihavanana zanak'olombelona manana nofo ary mariky ny famoazana ny asin'ny tany dia mariky ny fisoronana dia atolotra ho an'ny asin'ny tany ny raha fa ny nofony kosa ho an'ny velona ary ny fanahiny dia hiakatra ho any amin'ilay abakabaka hampilazan'ireo razana tsara manam-pahendrena ny afatra sy ny fangatahana ary ny tarena sy ny fanindrinam-pomangina ho an'ny zanak'olona zay manam-pinoana zay tonga manatrika eo. Amin'ny 20 ny volan'izao no hanamariana ny alamady be ho an'ny gasy tsara fomba izay ho tanterahana eny amin'ny doany.
misy anrasoa mifanatrika sy rasoa arin-drandro eny Anosimasina Tosy. Ny fankalazana ny alamady be izay horavahany Rakira Tony Mamely Maso. Ny mampiavaka ny finoana silamo amin'ny finoana hafa ny volana Ramadan sy ny fifehezantena atao amin'ny mpino tsirairay mandritra izany. Izay no arahanao anatin'ny fandarana alaliny eto amin'ny Kolo TV raha ampito amin'ny 7 alina. Andao arahantsika ary ny sombony amin'izany. Ny finoana silamo no entina ho velabilarina aminao any atokatrano, indrindra fa ny fiampianan'ireo mpino mandritra ny fotoana ny Ramadan. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, araka ny antotanisana avoakany Pew Research Center, manodidina ny 2 miliara ny mpino silamo manerina izao tontolo izao. Ho antsika eto Madagasikara, raha ny hita tao anatin'ny 5 taona, tsy mitsahatra miparitaka amin'ny herinandro ny finoana silamo amin'ny alalan'ireo moské izay miorina eny anivon'ny faritra 30 eto amintsika. Vanim-potoana alalan'ny mpalagasy ny mpino silamo ny volana masina Ramadan, iray amin'ireo volana 12, tafalatsaka ao anatin'ny volana fasivy ao anatin'ny calendrier islamika izany volana Ramadan izany. Ny Ramadan dia anaran'ny volana iray amin'ireo volana 12 ao anatin'ny calendrier islamika. Izany hoe izy tafalatsaka volana fahasivy ao anatin'izany calendrier islamika izany. Ary mandritra an'izany volana Ramadan zany no nandidiany Tompo Andriamanitra ny mpino silamo rehetra manerana an'izao tontolo zao, izay nahafeno fepetra amin'izany mba hifadianina na hifehivava izy ireo mandritra an'izany fotoana izany. Ny fifadikanina mo no filazany finoana hafa azy, fa aty amin'ny finoana Islamo kosa dia fifehezana no mahalaza azy kokoa, satria ny fifadikanina misy mahasamy hafa azy amin'ny fifehezana. Ny fifadikanina sakafo ihany no fadiana, saingy aty amin'ny fifehezana dia ny vatana ray manontolo no mife mandritra an'izany atoandro ny Ramadan zany. Ny vava mife tsy misakafo, tsy misotro, ary tsy miteniteny ireo teny voarara na mifosafosa ireo namana. Volana manandazana tokany finoana silamo ifehezana ny volana Ramadan, fa dia ny mpino mandritra izany ny sakafo, ny fisotroana ary ny fanaovana firaisana ranofo, mandra-piletika ny pasoandro sy ny maro samihafa. Misy fepetra izay tsy maintsy takina amin'ny fanaovana izany fifadian-kanina izany. Dia voalohany indrindra ny tsy mihinana sakafo na misotra, sy manao firaisana ranofa, manomboka ny fiposana mangiran-dratsy ary miafara amin'ny fileteny masoandro. Fepetra takina ankoatra ny izany fifadian-kanina hita maso zany dia ny ara-moraly, ara-panahy. Ka anaty fotoana zany izy dia tsy maintsy manome tena tanteraka masony, vavany, sofiny, sainy, tsy eritreretra zava-dratsy, ary tsy teny zava-dratsy, ary tsy dia zava-dratsy, ary tsy hanao zava-dratsy. Ankilany, tsy afaka miroso amin'ny fanaovana fifehezana avokoa ny tsirairay, fa misy ny fepetra takina ahafahana miroso amin'izany, raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Israeliana nandritry ny fitsidihana nataon'ny filoham-pirenena Malagasy sy ny fianakaviany tany Jerosalema. Io indray no lohatenim-baovao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo, laharana fa 420 hatramin'ny 7 volana Aprily ho avy izao. Raduel à Jérusalem, la diplomatie spirituelle pour débloquer le pays. Io indray no lohatenim-baovao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo. Ny mikasika andian'ny filoham-pirenena izay nanao fivanianana masina tany Jerosalema, niaraka tamin'ny fianakaviany sy ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Israeliana. Isaac Herzog no hitanao amin'ny pejy 2. Izany votoatin'ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena Rotota raha ny voalaza ny lahatsoratra, ny mikasika ny angovo, fahasalamana ary ny fambolena. Ankoatr'io, vaovao politika misongadina ny mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana, tsy maintsy arenina ireo lesoka rehetra ho ny seny anatin'izany. Hita ao amin'ny pejy 4 ihany koa ny mikasika ny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV, ny mikasika ny finoana silamo sy ny mampiavaka azy no entiny Henri Florien amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany alina.
amin'ny maresaka avy any ivelany dia andin-dalàna misa enina atao anatin'ilay fanavoazana ny fisotrondronono izay nampikorotana sy nidinan'ireo vahoaka frantsay andalambe andro maro izay no nosivan'ireo mpikambana eo anivo ny filan-kevitry ny lalam-panorenana omaly miantso ny mpiasa rehetra hanao fihetsiketsehana manoloana io indray ireo sendika rehetra any antoerana amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Andin-dalàna misa enina izay ahitana ny index senior sy ny CDI senior ao anatin'ilay fanavoazana ny fisotrondronono no nosivan'ireo mpikambana eo anivo ny filan-kevitry ny lalam-panorenana omaly izay manakaiky ny fankatoavana manontolo ilay lalàna ihany. Ora vitsimonsy taoriana ankatoavan'izy ireo ilay lalàna namoaka izany avy hatrany ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha toka tsy nitsahatra nanao antso taminy tsy hamoahana io lalàna io ireo sendika any antoerana. Diso fanantenana manoloana io ihany koa ny avy amin'ny fanoherana raha nanantena ny fitsipahan'ny filan-kevitry ny lalam-panorenana io izy ireo. Hitazona hatrany farany ny efa nambara sy nolazaina hatramin'izay izahay fa tsy ara-drariny sy tsy misy ilana azy io lalàna io hiatran'izy ireo raha toka mbola afaka manana ny safidy sy maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fifidianana ho avy ny vahoaka hoy Marine Le Pen. Miantso ireo vahoaka hidina an-dalambe aneo ny tsy fankasitrahana io lalàna io indray manoloana izany ireo sendika rehetra ao Frantsa amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao. Izay no masagazo notolotra tamin'ity alina ity isorana firenena tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivava. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.